Eo amin'ny tontolon'ny fizahantany indray kosa retsikatra fa ambany dia ambany ny tany fizahantany tonga teto amintsika nandritran'izay vanim-potoana ny krizy izay noho ny fiverenan'ny tandalana kosa amin'izao fotoana izao dia manam-pinoana ireo amin'ny sehatry ny fizahantany izay fa iroborobo ity sehatra ity manomboka eto ary ao anatin'ny tanjona fampiroboroboana izay sehatry ny fizahantany izay indrindra raha moa no ikarakarana indray ny hetsika andiany fahatelo ny International Tourism Fair na ny antsoina hoe ITM izay tanterahana ny faha-10 ka hatramin'ny faha-17 ny volana martsa izao etsy amin'ny Carlton na Anosy. Fampahafantarana ihany koa Wintny Lovana Manantsoa eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Mpizahatany manodidina ny eniny etsy anoany no endrazany eto Madagasikara amin'ity taona ity raha toa ka roa alina sy roa hetsy fotsiny izany tao anatin'ny krizy. Noho ny fiverenan'ny tandalana tokoa dia mety roborobo ny sehatry ny fizahatany ato ary andray anjara betsaka amin'ny fanatsarana ity sehatra ity izany fanatsaran'ny toetra raha-pirenena izany. Mikasika izay indrindra dia niroso tamin'ny fampahafantarana ilay hetsika International Tourism Fair na ITM. Andian'ny fahatelo ny Bureau National misana ny fizahatany eto Madagasikara na ny ONTM ary miara-miasa akaiky amin'ny Madavision, ny ministeran'ny fizahatany ary ny Madagascar International Park izay amin'ny fanatanterahana izany hetsika izany. Ho tototsaina amin'ny 5 hatramin'ny 17 meo avy izao ity hetsika fampiroboroboana ny sehatry ny fizahatany ity etsy amin'ny hôtel Carlton na etsy Anosy. Ireo valan-javaboary eto amin'ny firenena no omena vahana amin'izany. Tamin'ny taona 20 tokoa dia nahatratra 2.5 tapitrisa dollara amerikanina ny volana ampidirin'ny fizahatany tany amin'ireo valan-javaboary miisa 20. Kanefa vokatry ny krizy dia niena lavitra izany fidiram-bola izany. Ny famerenana ny lazan'ny valan-javaboary amin'ny alalan'ny fampahafantaranareo arena ara-pizahatany misy eo aminy ny fanatsarana ny sehatra mba hampidirana azy eo anivon'ny nosy vania. Ireo no isan'ny tanjona napetraky ny ITM andian'ny fahatelo.